Ny nitsy nanakatona ny serana mpiara-mahidiny Madagasikara na dia efa nisy aza ny fampitandremana maro sy ireo tranga efa hita tany amin'ireo firenena hafa. Tena fanontaniana mipetraka amin'ny olona rehetra amin'izao fotoana izao izay hoe inona mahatonga antsika eto Madagasikara indrindra fa ireo tompon'andraikitra amin'ny fitaterana sy ny fahasalamana mbola mamelana ilay sidina miditra eto Madagasikara ihany. Efa misy tonga aty Afrika izy io, efa misy any Afrika Atsimo zao fa nisy, any Nairobi efa misy, any maro, any Nigeria fa misy. Gaga avoaka malagasy satria mbola mamelana ireo ilay sidina hiditreto ihany sika, indrindra fa ny avy any Europe. Ny avy any Italia nge tsy mahazo mivoaka intsony na mahazo mponina any mba hiarovana ny fianak'ilay aretina. Madagasikara zany aza mieritreritra tsika hoe lavitra be tsika dia tsy tonga teo virus ingy hoe to vetivety kely dia mianaka ary tsy mbola misy fanefitra azo atao aminy, mbola tsisy fanafody. Nefa aiza ny herintsika, aiza ny enti-manana hiarovana amin'izany ka dia miantso ny tompon'andraikitra aho ary mba anao arak'izay azo atao maika dia maika mihitsy. Fa zava-doza raha tafiditra eto Madagasikara io mamerina hoe tsisy fanefitra mbola azo atao eto amin'izao fotoana eto Madagasikara na amin'izao tontolo izao. Manakatao nge izany sono zany ka jereva nefa ny fiantraikany amin'ny ara-toe-karena, jereva ny fidoboky ny vidina petrole omaly, jereva ny zavatra nazo any Amerika fa nary zareo ara tena fa varaontsina amin'ilay fisian'ilay izy. Misy olona anankiray fotsiny fa mezivezy tonga tapony anaty aeroplanina any tsy napozina akory ka dia zay antso zay mba tiako atao amin'ny mpitondra ary tsika malagasy ihany koa tokony hitandrina tsara tsika amin'ny fahadiovana. Nefa moa ny rano tsy misy inona moa zany natao fa dia zay zava-toza hoa izy io satria ilay virus tena aingina be misy ny voka-dratsiny izy aza sanatry vonony zany ihany zany. Ka dia miantso aho ary manamafy ray aman-dreniny firenena hitako mihitsy zavatra tena hita azoko sary an-tsaina no manjoan'ireo olona tsy manan-katao, tsisy fomba mba ahafahana miaro an'izy. Ka dia izay no antso ataoko ary tena maika izy, antso maika sady antso lehibe ho an'ny mpitondra hoe vonjeo malagasy amin'ity aretina coronavirus ty satria mbola misokatra foana ny firenentsika amin'ireo sidina venivelany. Marina fa misy fiantraikany amin'ireo le mpandraharaha sy ny mpitatitra zany, nefa tsy maintsy manao safidy tsika, tsy maintsy misafidy ny tompon'andraikitra. Niditra malalaka ary tamin'ny fomba tsotra ny valana aretina coronavirus ny volana martsa 2020. Nanomboka teo no nikatso ny lafiny rehetra na ny toe-karena na ny sosialim-bahoaka ary tsy niary nitsony hatramin'izao. Nikatona ny fampianarana, nikatona ny orinasa maro ary nalefa chômage teknika ny ankamaroan'ireo mpiasa, indrindra ireo mpiasa teny anivon'ny orinasa hafakaba ary nisy ny fampanantenana mikasika ny fanampiana sy ny fanomezana vola ho an'ny mpiasa nahato tamin'ny asany ary ny fijerena manokana azy ireny. Fitarainana hatrany nefa nivoaray ary nitoy izany na efa nivoaka tamin'ny fihiboana azy Madagasikara. Mahagaga hoe manina moa zany le orinasanay tsy mideklare anay aty amin'ny KNAPS hoe ianareo chômage teknika. Zao zay manana didy fitsarana hoe efa nikatona ny orinasanay, izany hoe zay zany tokony azo an'le zoanay atao amin'ny KNAPS nefa zareo miteny hoe efa nikatona hozy izy ny fisoratana anarana. Io zany mampalahelo anay hoe ary zay efa hoe chômage teknika nanomboka tamin'ny 20 na ny allocation familiale ampiasanay arana tsy nomentsony zay ny karamanay nefa sady nitapahana hostia no nitapahana KNAPS sy ireo zavatra nefa tsisy sitrahana intsony amin'izao tsika amin'ny teny izao dia natonga aty ary zay amin'izao dia mbola tsy mahazo an'le zoanay amin'izay very asanay koa amin'izao fotoana izao. Niteraka disadisa isam-pokotany ny fizarana ny vola ray hetsy ariary ho an'ireo olona tena marefo ara-pivelomana na teto Andrenivohitra na tany Toamasina, toerana izay nahitana ny tranga voalohany teto Madagasikara. Taty aoriana kely
betsaka ny fitarainana avy amin'ny mponina mikasika ny fizarany tosika fameny io indrindra ny any amin'ireo faritra ivelana analamanga. Fantaranay mazava aloha zay zaraina na vola na sakafo na inona mbola fantara mazava araka ny tenin'ireo hoe tosika fameny zay afaka misy ny tsy afaka nefa le izy raha vao tsy tonga eto zany dia mba tsy mahazo nefa any niveau fokontany any misy olona tena tsy afaka mandeha fa tena mifanteran'izay dia tavela tsy hita atao zay tsy maintsy baiko mitentina 304 tapitrisa ariary mahery raha ny vola nomen'ny gouvernemanta japonais fotsiny ihany. Manginy fotsiny ireo fanampiana fitaovana toy ny famelomanaina sy ireo fitaovana rehetra nampiasaina teny anivon'ny toeram-pitsaboana rehetra ary ny vola natokany fanjakana ao amin'izany. Nisy mihitsy ny filazana tamin'izany fa mba hisiany mangarahara sy ny fitantanana aradrary ny ireo vola ireo dia natsangana ny comité de pilotage gouvernemental. Nijanona ho resaka mbola latabatra ihany anefa izany rehetra izany nakotrika ny fandraisana ireo fitaovana ireo. Mangataka ny ananganana commission d'enquête parlementaire tsy mahakasika an'izay ihany fa betsaka ny raharaha izay hita hoe tsy mazava manana endrika fanomezana tombony manokana namana na miresaka tsenam-barim-panjakana io maro anisan'ny ray amin'izany ny fanaovana ohatra ny goudron tao anatin'ny toerana hoe la deuxième io anisan'izany ny resaka fanomezana nyreny hoe tsena mbarotra bonbon hoe sa bonbon sucette anisan'izany io resaka écran plat vola fanampiana avy any amin'ny pnide maro be tsy tambo isaina zany zavadrany ka manateny izay fa ianareo mibromaritra anome alalana solombavam-bahoaka zay voakasika izany na maniry hiditra anatin'izany commission d'enquête parlementaire zany fa tokony ary adidinay zany zoanay no mangataka an'izany volam-bahoaka io ary volam-bahoaka tsy tokony ireharehan'ny fanjakana. Tsy mitovy hevitra ny eo anivon'ny fitondram-panjakana manoloana ny fanafarana ny vaksiny fanefitry ny coronavirus. Efa nilaza ny ministry ny fitantanam-bola fa hanafatra isika tapaka tao anatin'ny filakevitry ministra nefa fa tsy hanafatra indray Madagasikara. Efa samy nanafatra avokoa ireo firenena rehetra ary nanokana vola ho amin'izany no OMS manavatena nefa amin'ny fanjakana malagasy manoloana izany. Ilaina ve sa tsy ilaina ny fanafarana ny vaksiny fanefitry ny Covid-19? Ilaina kam. Ilaina mihitsy fa isoroana ny fiparitahany isoroana ihany koa mety vokatra teraka izay dia ilaina mihitsy zany fanafarana mba ho fanefitra ny koa nilay aretina zany mbola hiverina zany lay aretina mety ihany koa zany ny hiparitaka zany hoe tsy hoe hiparitaka fa moa zany mety hiverina zany mety moramora koa zany izy hiverina atindray zany ohatra ka tsy afarina zany raha tsy misy eto toerana normal tokony manafatra ny aretina ka raha misy aretina tsy voatsabo ny eto toerana moa dia tsy voatsabo eto toerana tsy afarana ny vaksiny izay fanefitra. Amiko aloha zany ilaina ihany izy ny aretina miparitaka be manerana an'ity firenetsika ity zao dia efa antony ny ilaina anazy. Ilaina angambany le amin'ilay hoe nisy aretina teto amintsika. No amaivanina ireo aretina hafa niteraka fahafatesana teto amin'ny tany sy ny firenena toy ny tazomoka sy ny pesta. Raha ny tazomoka manokana efa mahery ny eninalina sy enihetsy ny olona voan'ny tazomoka ary nananika ny efajato ny olona namony ainy tao anatin'ny 3 volana mialohan'ny nahatongavan'ny valana aretina coronavirus. Nomena sehatra sy lanja manokana ny valana aretina Covid-19 ary lasa nitsonitsinyavina ny tazomoka na teo amin'ny lafiny vola na teo amin'ny fizahanany marary sy ny fandraisan-tanana izy ireny. Natao laza masaka ny Covid organics na dia naneo ny fahamelony azy hatrany am-piandohany ny olafitry ny mpitsabo malagasy. Mbola tantara ratsy mitohy ity ady amin'ny coronavirus izay ambara fa manana endrika vaovao indray amin'izao fotoana izao. Ny arahana hita sy ny arahany aina ny fahavoazana iralavaka nateraky ny tsy fahatomombanana rehetra noho ny fitavozavozana sy ny tsy fisiany mangarahara. Enkina ny fampandrosoana ny firenena ny fiahina mahomby ny fahasalamam-bahoaka natao ankilabao ny tolo-tanana natao mpanohitra sy ny hery velona maro nanoloana ny coronavirus tany am-piandohana mazava fa tsy ahombiazana intsony ny fihetsika tahaka izany. Tsy nanome ny asina sahaza ny fampianarana teto Madagasikara ny fitondram-panjakana tany am-panombohana. Nisy ny olana isan'ny tokony noho ny valana aretina coronavirus vomodina indraindraiky ny rafanjakana. Taratry tsy firarahina io ny tsy fisian'ny fikarakarana araka ny tokony ho izy ireo mpianatra sy ireo mpampianatra mpikaroka eny amin'ny ambaratonga ambony mba tsy hisian'ny fitokonana isan'ny taona intsony.
teo ihany koa ny fietsehan'ny mpianatra ho mpampianatra eny amin'ny ambaratonga faharoa collège sy lycée izay nahavita fianarana naharitra sy mba avo lenta ihany nefa mbola miady mafy mba ho raisina ho mpampianatra amin'ny fanjakana. Tsindrinetoana fa misy ny fivoahan'ny listra nireo mpampianatra miisa 720 ofisialy tamin'ny 15 janoary 2024 izay voaray mpiasa-panjakana araka ny laharana fa 2024 MNTP SG DRH. Izahay 720 ireo dia nanatitra tota-taratasy feno izay nandalo ambaratonga maro teo anivon'ny ministera. Ankehitriny anefa dia izao ny zavatra misy raika sy 100 monja no nahazony kontra 10 no eo andalan'ny karakarana. Ny 9 dia tsy nahazo contrat sy décision izay tsy fantatra mazava izay antony. Ohatranay izao bebe ny sortant tany amin'ny l'an 2015-2016 ka hatramin'izao mbola tsy voaray mpiasa-panjakana dia rehefa nivoaka ny lista taty amin'ny l'an 2020 janvier 2020 627 misy anay. Ankehitriny anefa tena vitsy dia vitsy izay ny voaray. Eo zany mampametra-panontaniana anay hoe fantatray fa nivoaka ny poste budgétaire andraisana an'ireo rehetrarehetra ireo. Ankehitriny anefa dia tsy tapopoka ny 316 nakaiza zany le poste budgétaire ho an'ireo 316 ireo. Inona ny antony? Ny antony indray dia hoe sao dia nisy dossier tsy ara-dalàna tompoko io dossier anay io manomboka amin'ny secrétaire jerena tsirairay tsy misy latsaka io mandalo ambaratonga rehetrarehetra na dia ataoko hoe taratasy iray raha tsy ampy amin'io tsy mandray an'io mihitsy ny zareo. Ahoana moa tompoko ny ilona an'izany hoe dossier anay misy tsy ara-dalàna. Ka io zany mampametra-panontaniana anay inona ny tena zava-misy marina sanatria hoe misy resaka kolokolo sa ahoana. Efa nahazo poste zany ianao fa efa nahazo poste daholo izay rehetrarehetra efa fantatra hoe ary ny toerana iasana sisiko aiza drainina aiza. Izao nefa izay ny antony ka hatramin'izao. Zaho tena mbotsika amin'izao aloha tsy nahazo fanazavà zaho. Tsy haiko hoe ino ty antony fa izay misy ny andehanako aty hoe mba mitady fanazavà hoe ino ty antony mahatonga anahy hoe non parvenu fa le dossier complet ara-dalàna soa niaviko aty. Zay zany mahatonga aty. Tsy resahina intsony ny manjoa ireo mpampianatra eny amin'ny fanabeazana fototra izay andro ny fampianarana amin'ny ankapobeny nefa tsy omena ny toeram-boninahitra mendrika azy reny. Saika mitovy avokoa ny olana sedren'ireo mpampianatra eny amin'ny sekolim-panjakana sy ny sekoly tsy miankina manerana ny Madagasikara. Tamin'ny 2008 zahay nanomboka niasa hatramin'izao mbo tsy misy hoe mandram-bivola zany. Tsisy recruté zahay. Roe avao vao recruté taminay directrice zany dia mpampianatra OGM roe ihany. Zahay aby atao fatranay rehefa niaina niasa iaby tao miakatsy tamin'ny 2008 zahay ny pays faty atoa tsy misy hoe mandrecruté zao fa roe avao. Nay. Zay zany fiatrakanay mba mila ohatsy zany hoe mba misy mandeha ny recrutement nay ato tanàna faty toy zany populaire D mba hoe mba tena misy fiezahana miara-miasa zany. Nay. Olana iray nahavalalana ireo ray aman-dren'ny mpianatra eny amin'ny EPP ihany koa ny fiovaovan'ny filazana famaimaim-poana ny saram-pianarana eny amin'ireo sekolim-panjakana. Tsy izany anefa ny zava-nisy raha ny zavatra hita teny amin'ny EPP maro. Ohatra izay nampitaraina ireo ray aman-dreny teny amin'ny EPP Ambatokarana na Pasapito. Nisy indray ny fananganana sekoly fanabeazana fototra manara-penitra tao sanatria nakonana sekoly marobe any ambanivohitra tafilanitra sy tsy misy W. Nolazaindra fanjakana tamin'izany fa ireo zaza maranitra ihany no mianatra ao amin'io sekoly io. Eny am-boalohany dia efa ataka ny zanaky ny mafiady sy ny maro anisa. Tsy takatsy le olona le droit telo alina isaky ny ankizy. Nefa ny président teny fa hoe tsy misy aloha na ny ariary nefa dia forcena le ray aman-dren'ny mpianatra andohan'le telo alina. Mampalahelo tompo. Raha tsy maloha zany dia mba tsy mianatra le ankizy. Zay didy jadona ny ao hoe mivoaka zay tsy maloha. Kantine anankizy zany avoaka an'le mpampianatra sy ny tale ao tsatsanisy vavolombelona nahita tamin'ny valo sasany alina nalain'ny tomobile aveo le vary dia mifompona an'le olona nahita hono izy oka mifola ki fa tsy mandoto droit ianao iza ny anaranao olona telo le olona hitany iza ny anaranareo telo reo raisina dia tsy mandoto droit nareo tsy ampandoavina nininona mihitsy ny zanakareo fa mifona aza atao eniny olona le izy zanakay tompoko izao telo andro tsy nihinana kantine satria misy mamoaka le izy mitaraina le zaza hoe nona dia rehefa mba ohatra ianao miteny zany dia hoe pikaramanady na alefa amin'izay le eo amin'le resaka droit dia ny teny zareo telo alina no alohanareo ray aman-dreny tsisy adevitra point tsisy miteny tsony misy tongavana eo mivavahady hoe polisy nataoko mantsanareo izay zany aloha le tenen'le madame Tale
fa tsy mivory ny tompoko izay a fa raha ohatra zany hoe sendra misy fahasahiranana na ohatran'izany dia mandoa 10,000 ariary zay zany ny dina napetranao anay tsy mahazo mandeha fasolotena zany fa tsy maintsy ianao mandeha zao ny tenin'ny taly zay manakitabanao anatin'ny biraoko miteniteny resaka le vola ho alosiny resaka kantina polisy no atsoko fa ny vadiko dia komisera avy any an-dafy zay zany tompoko le komisera avy any an-dafy entina patahorana n'ireto olona majinika kely mampalahelo reto tsy ekenay tompoko. Anisan'ny nisongadina tamin'ity taonty ihany koa ny fahasahirana ireo ray aman-dreny manoloana ny valana retina coronavirus. Maro no tsy naharaka ny fandaovana tsy tapaka ny écolage tamin'ireny satria very asa ary marobe ireo nitaintaina indrindra fa ireo nananjanaka niatrika ny fanadinam-panjakana ny amin'ny mety ho tohiny sy famaranana ny taom-pianarana. Enjakenjana fanomanana satria le lisean'le toetra rary eny zany dia tena ohatry somary nanansarotra kely na amin'ny sain'le ankizy mihemotra foana le famerenana aloha nisy foana misy an'le fotoana izy le nianatra dia tena nianatra dia efa indray nihiboka dia misy fotoana izy mianatra ihany. Le izy aloha somary enjakenjana ihany a satria le izy le mianatra kely tsy mianatra kely dia nenay zao 3 mois après tena tsy verina tany am-pianarana intsony dia miezaka fotsiny izany mampianatra azy ao an-trano dia maka-mpampianatra dia arak'izay fa dia akina amin'Andriamanitra fotsiny aloha zavatra rehetra. Hatramin'ny repoblika voalohany tamin'ny fitondran'ny filoha Philbert Tsiranana no tena nanan-danja ny fampianarana sady nohajaina no nanana izy azy teo amin'ny fiarahamonina ny mpampianatra. Toa tsy nasiany ity fanjakana ity asiny anefa izy ireo indrindra fa ny mpampianatra amin'ny sekoly tsy miankina raha tsy laza afa-tsy ny fanafonana ny subvention izy ireo isan-taona. Ny filoha Marika Ravalomanana no nampiakatra io fanampiana an'ny mpampianatra eny amin'ny sekoly tsy miankina io ho 4,4 alina ariary tamin'ny fotoam-pitondrany raha 2 alina ariary izany tany aloha-tany. Mbola izy ihany koa no nampiaka-danja sy lenta ny fampianarana tamin'ny alalan'ny famatsiana fitaovana sy fanamiana an'ireo mpianatra. Voasoratra mazava tao anatin'ny Madagasikara am-perinasa na ny mapa ny mahalova tsara indrindra amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana. Mariky ny fiaraha-miasa ihany araka ny hoe tsy hanika avoky fa voninahitra ifanomezana raha 24,000 ariary isan-taona tsy havita inona ny fiainan'ilay mpampianatra na ny ao amin'ny asa fanabeazany fa marika fiaraha-miombonantoka. Dia misy ihany koa ny fitsinjovan'ny sekoly tsy miankina n'ireo ray aman-dreny izay tena sahirana kanefa misafidy hampianajanaka any amin'ny sekoly tsy miankina dia amin'ny écolage ambany zany. Dia raha 700 ariary midina ny écolage dia nanome fankasitrahana raha izay no ilazako azy ny fanjakana amin'ny alalan'ny atao hoe allègement de charge parentale manome fanampina karama an'ireo mpampianatra ireo 3 alina isam-bolana mandritra ny 10 volana. Dia ny direction nationale na ny fivondronam-ben'ny sekoly tsy miankina indray manefa ny mission an'ny ministère de l'éducation nationale amin'ny alalan'ny fanomezana formation an'ny mpampianatra izay fantatra fa tsy nataon'ny fanjakana hatreto fa anjaranay zany no mitady an'izay dia misy budget kely men'ny fanjakana fanampin'izay. Ankehitriny somary zendana ihany izahay raha ohatra ka ireo endrim-panampiana endrim-piaraha-miasa 3 ireo dia samy esorina ao anatin'ny budget ministère. Matsiaro tena tototra mihitsy ny fanabeazana tsy miankina raha izao toe-javatra izao no jerena. Tsapanay fa angamba tsy dia rariny. Ampiseho ny heriny ny sekoly tsy miankina, ampiseho ny fahavononany amin'ny fanabeazana an-tsitrapo ny mpampianatra aty amin'ny privé dia fa tsy maintsy hitady izay loharanom-bola ahafahana manatanteraka ny fanabeazana io izay mbola averiko foana fa tsy ho vitan'ny fanjakana samy irery raha mijery ny isan'ny efitrano fianarana aty amin'ny sekoly fanjakana sika dia fantatra fa tsy ahazaka ny zaza malagasy mihitsy. Raha atao mpangotokana ny zava-misy dia tsy nomena ny lahara-pahamehana sahaza azy mihitsy ny seham-panabeazana teto Madagasikara. Ny tsy fahatomombanana, ny tsy firindrahan'ny fanapahan-kevitra ho amin'ny seham-pampianarana rehetra ho an'ny fanjakana, indrindra ho an'ny tsy miankina tao anatin'ny ady tamin'ny coronavirus no manam-porofo izany. Ohatra ny fanambaniana ny zanaky ny malagasy sy ny faripahaizany mihitsy ny zava-misy. Tsy ahasahana irery ny fanabeazana mihitsy anefa ny fanjakana ka tokony handrindra ny asan'ny sehatra rehetra amin'ny ankapobeny. Enatra lehibe ho an'ny vahoaka Antananarivo tamin'ity taona 2024 ity ihany koa ny fifangongon'ny fako teto Andrenivohitra.
Samba teo amin'ny tantaran'Antananarivo renivohitra tokoa izany hoe mitovy loko ara-politika ny ben'ny tanàna sy ny mpitondra fanjakana kanefa dia tsy voaroaka ny fako. Efa ho roa volana lasa izay dia hita misavovona tsy misy mpandroaka toy izao intsony ny fako teto an-drenivohitra. Saika efa tonga teny an'arabe avokoa ny fako ary efa mandeha ambony fako ny fiara ka efa nisy mihitsy aza lalana tapaka vokatra izany toy ity teto Anosizato ity. Raha tokony izy rehefa asan'ny commune dia zavatra tokony tsy hoe avela tokony tsy avela be da vera zao asorina raha izy tsy ho telo camion ve na efatra camion fako be io. Dia zao fantariny nalala mitsofoka ao aminay ao zao sahirana be na mitsofoka camion lasa patinage be le tômôbila amin'le feony fako be daholo le izy. Misy mijery mihitsy hatreto aloha sady tsy eo ihany misy anio fa ny aloha misy daholo amin'ny bakatao jery zany misy daholo. Raha ny kelikely raha fa kelikely ity tsy tiara be ty jerako mitsy ny tômôbila satria condamné ny fako ty ny tsisy pakale izy. Ny mpivarotra rehetrarehetra zany angalana ticket mandoa patanty ny rehetrarehetra zany mbola tsisy nantavolo re mpivarotra reo ray tokony zany tokony tsisy fako mevosa be ohatr'izao zany raha ny tena izy fa tokony adio foana le tanàna fa manjary vomafy kosa le olona hoe misy mivarotra zany sakafo masaka ety misy ny rehetrarehetra nefa ny lasitra daholo mameno azy ka le olona zany tokony sitraka zany zay vola alohany amin'ny commune zay mihitsy zany tokony sitraka le olona fa tsy tokony ajadiny ny fako be ohatr'izao mihitsy. Ohatr'izao foana zany ny ainanay eto hoe io ary matetika hatranan'ny arabe mihitsy dia zay zao manao sakafo masaka dia lasa misy fiantraikany be amin'le client-nay le izy. Misy ary ny olona misakafo dia lasa ajanony eo satria tonga be aty aminay le fofona na ny lalitra ohatr'izany dia mba manao antsoavy aminareo tompona andraikitra zay miandraikitra an'le izy zany zay e. Fiantraikany aloha dia tsy maintsy manao an'izao zao zay fa le lalitra dia feno maka fako ry zareo dia vetivey indray andro dia ny atsasany ataony ny atsasany eo dia miverina amin'ny taloha ihany le zordira avy eo dia amin'le voamaraina be iny zay manko avy amin'ny makanosy be biby be dia be no hitanao hitsahanao eo amin'ny maraina le olotra reny dia mandreraka be ny fofona moa dia efa manatsetsina sofina. Tapabolana mahery taorian'ny fivangongon'ny fako dia niseho manerana ny fahitalavitra sy tontolon'ny serasera ny ben'ny tanàna fa mandray andraikitra. Asa ny zava-nisy teto amin'ny lapan'ny tanàna raha ny tanterahan'ny vahoakan'Antananarivo ity fampanantenana ny ben'ny tanàna ity. Raha tsy voaroaka ny fako dia tongava ty amin'ny ben'ny tanàna ny tompona andraikitra raha tsy vita ny asa. Mety! Izany rehetra izany dia manam-pirofo fa kobaka ambava fotsiny ary fampanantenana toy ny an'ny filoham-pirenena ihany koa ny an'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Tsy ampy ny fiomanany amin'ny hitantanana ny tanàna Antananarivo fa resaka azahoana toerana fotsiny ihany ny betsaka. Amin'izao fetin'ny Noely sy ny fetin'ny farantaona ary ny taom-baovao izao aza dia miverina amin'ny vangongo indray ny fako. Lasa vazivazy ataon'ny olona ny hoe amin'ny atoandro miravaka fako ato Antananarivo renivohitra ary miravaka jiro amin'ny andro alina. Jaly mihitsy zay amin'le rano aty atao anatin'izay tapabolana mahery zay mandeha zao tokony maraina tonga any amin'ny enina dia tapaka izy amin'ny folo indray dia tapaka indray tokony atsasakady mahery dia mandeha indray izy miloran-kely indray dia mandeha indray tokony amin'ny telo indray izy tapaka indray dia amin'ny 10 heriva indray mandeha indray. Tao anatin'ity herinandro ity zao matetitety intelo inefatra zay ny fatapahan'ny rano zay any alavitra be mantsy le olona maka le rano dia tsy maintsy akary ny vidiny. Raha aminay zao 500 francs ny ray dia lasa miakatra 5 000. Misy ary mivarotra 4,000. Ohatrany zavatra ity zao 3 andro 4 andro vao moatonga. Zavatra tena tadavinay ity zany diverina terakaraka maizazy ny rano ity miantra manaina mihitsy. Tsisy rano zay dia manjary vidy lafo be na matsakany ny lava-drano. Anatin'iray andro raha bidon 10 dia 25 000. Dia nefa ny bidon anay 450. 7,000 eo zany laninay amin'ny rano raha hoe fenoana ny bidon. Karaha toaka zany ka tsy amaha problème zany ny jirama hiafara amin'ny fitakena fialan'ny madame le ministre ny rano mihitsy sy tale tekniky ny jirama ity fitakenay ity.
afa mantaonany mihitsy io problème io fa tio zany mbola azo iafiana izy satria isaka amin'ny ariva zany mandeha le rano fa amity zany mandritra ny semaine maromaro zany tsisy rano mihitsy zay mandeha ty mandeha mijery ao fa tsy mandeha ndraikitra mandeha mijery ty le sinibe ny rano fa tsisy raha ndraikitra resindrona diany kely ako jusque amizao koa reo manao négociation aminay milaza hoe fa handraindraikitra koa amizao isaka iafa zay fo le ridicule fo zany le resaka hoe fa tsisy zavatra fandraisana ndraikitra kory le izy teto andrenivohitra sy ny manodidina ireny ny any ambanivohitra indray misy ny rano saingy tsy atokisana ny fahadiovany misy ny tetika sy natao ho an'ymponina toy ny tany amin'ny commune ny arovana Caroline ilaka est ny Vatomandry commune Anosy Fody any Moramanga saingy fidiana lafo ny rano madio farany ambony zao eo amin'ny 400 mahery kely eo dia farany ambany eo amin'ny 250 eo le tombotsoanay aloha zany hitanay hoe tsara le tombotsoa efa eo am'le vidin'le rano fotsiny zany no ndraindray le izy miakatra be mandany bebe any le izy satria zany maromaro ihany moa le ankizy ndraindray tsy dia voatandrina loatra amin'le manasa tanana manasa zavatra rehetra dia lasa betsaka zany vola aloha rehefa tonga ny farany volana dia ny andinika hoe sao dia mba tsy vitantsika izy ty raky ohatra mandeha tsokajiny zany le tamin'ny voalohany izy ao dia nandoa 5,000 sy 2 alina dia faharoa indray lasa 3 alina azo lazaina hoe isan'ny manan-karena rano fisotro madio izahay nefa na eo azy zany mbola misy problème ihany momba ny resaka bakteria mbola paritaka zany izy zao satria misy mbola maro zany fokontany eto sy manana rano fisotro madio mbola mila borona foany tena maromaro zahay mba ahafahany vahoaka Vatomandry misitraka ny rano madio aina ny rano saingy fiteny fotsiny ihany izany aloha hatreto ny herinaratra indray atao ampifilafilaina ny fanomezana izany ny olona hatramin'ny fetin'ny krismasy ny izy maty eo aza nisy délestage ny jiro lasa ohatra ny guirlande tapaka 2 minitra dia tsy alarana kely ohatra ny tselatra briquet dia maty mahatratra indimy zay vao tena mandeha ny toy indray ny hazavana efa nisy fanatina jirama ihany taty aminay dia miandry any valiteny zareo mbola manao fangatano izay fokon'olona misy partia tapaka misy parti tsy tapaka zay makakanay fomba fiasa amin'le jirama koa miantso an'le ka 35 47 zay tsy tazana maintso fa tsisy mandray io ary dia zay makakanay nefa vola alohanay amin'ny jirama mandeha ara-dalàna lasa miambina ny tokantrano tsirairay aby dia andro matahotra amin'ny alina fatahorana ny jolahy tsy maintsy misy amin'ny tanàna moa tsy fantatranao zay amin'ny alina isan'andro mitombo hatrany fitaraina ny mpanjifa ny jirama ao anatin'ny tamazotra Facebook ao amin'ny pejin'ny mpanjifa jirama tapaka nanomboka tamin'ny omaly tamin'ny anora maraina ny rano aty Amboroa ala soratra amin'izao mbola tsy miverina mijaly mihitsy izahay aty amin'ny fokotany io raha tsy tapaka ela be ny jiro dia ny rano indray no tsy mandeha na miaraka tapaka tsy vitan'ny ora vitsy fa maharitra andro mihitsy ka mba jereo ny KNR jirama fa ny faktiora tsy maintsy aloha foana hoy ny sasany ny aty aminay raha vao tsy mahazo maraina be amin'ny raikatra amin'ny 10 latsaka eo dia efa tsy mahazo intsony raha tsy ampitso indray nefa kely fandeha kely izy amin'izay dia zara raha mahafeno bidon sy so arikoveta ho kosa ny hafa salama zao le hoe rano tsy mandeha jiro tapaka efa adiny firy ao tsara nefa ny faktiora ataony amin'izay itiavany azy koa hoy ny fanohan-kevitry ny sasany lazain'ilay agence jirama fa tsy voaray indray le auto relevé 4 mois na lefa tato amin'ny FB nefa zareo ato mamaly hoe voaray tompoko volan-jiro 2 alina lasa ray hetsy ariary atao daholo ity fanangoronana ny paosin'ny mpanjifa ity nefa ny kalitao aotra ho kosa ny hafa sombiny ihany amin'ny fitarainana marobe ataon'ny mpanjifa ireo ny aika hatramin'ny filohan'ny antenimera-pirenena Kristina Razanamaso ihany koa fa tena mijaly rano ny faritra maro eto Madagasikara nambarana fa misy fitantanana tsy mety eo amin'ny orinasa jirama tsy mahavita ny andraiky ny eo anivon'ny jirama izay veriko fa hainy firenena hainy vahoaka misy olana neto andrenivohitra ary tsy eto ihany fa manerana ny faritra ohatra izao ny Fianaratsoa tapabolana tsy misy rano eto andrenivohitra dia mampijaly ny rano tokony hifantohan'ny mpanatanteraka mafy ny famatsiana rano sy jiro satria ainy izany ho ny filohan'ny antenimera-pirenena iaraha malala fa ny mpitondra fanjakana no nametraka ny talenjirama teo amin'ny toerany izay efa ministry ny angovo ny akoranafo ary ny rano voatery nosoloana satria tsy naomby nisy niezaka natao teo anivony ty orinasa mpanjakana ity saingy ezaka nahatonga fitokonana teny anivony fiarahamonina fanivana marobe ihany koa no nisy izay tsy nazava tamin'ny mpanjifa toy ny fiakaran'ny faktiora tampoka ny fanaovana auto relevé ireo karazana tolotra samihafa ny mividin-jiro ankoatr'izay ny fangatahana jiro sy rano izay maharitra aman-taonany maro aza raha tsy mahafantatr'olona voatery mamoaka vola am-paosy hafa ny mpanjifa noho ny fahatapahan-jiro matetika sy ny tsy fahampindrano
tafiakatra hatramin'ny 5,000 mihoatra isam-bolana izany satria manakara mampatsaka rano sy mividy solika hamelomana groupe. Ny mpandoha vola ihany no mijaly, ny mpanjifa ihany nefa no tena mameno vola banga ao anatiny ity orinasa mpanjakana ity, raha mikalabana kosa ireo ministera sy birao-mpanjakana samihafa tsy mandoa vitin-jiro sy rano amin'ny jirama. Araka ny tatra nivoaka farany teo anelanela amin'ny volana janoary hatramin'ny volana jolay 2024 tafiakatra 30 miliara ariary ny trosan'ny fanjakana tsy voaloha. Tokony mananika ny 100 miliara ariary anefa ny vola ilaina na renana ny orinasa jirama. Nakazay ihany koa ny fanatanterana ny velirano ny filoha. Inona le velirano nanaovana an'le programme général de l'État? Inona le zavatra atao anatiny? Ny voalohany moa zany tsy de hoe zavatra vaovao fa le hoe ny lahara-pahamehana dia ny fandriampahalemana. Fa le faharoa dia hoe angovo sy rano andrehetra ary jiro faran'izay mora. Tsika nefa zao zany mahafantatra tsara aiza amin'izay le zavatra nampanantenaina roa taona teoriana iniainantsika amin'izao fotoana zao. Nareo tsika malagasy rehetra na izara mitaraina amin'ny jiro tapaka isan'andro ny facture ny jiro miakatra ny jirama miakatra isan'andro fa le jiro mora nampanantenaina dia eo amin'izay tsika rehetrarehetra miteny amin'izay zany hoe zakanareo ve le izy mbola zakanareo ve zay. Eritony zany ny jaly jiro sy rano saika manerana ny nosy. Fantaniana mipetraka ny hoe misy ve ny fitohizan'ny asa-mpanjakana. Betsaka ny tetikasa nataon'ny filoha teo aloha amahana ny olana jiro sy rano raha tsy hitanisa ny tetikasa tany farahantsana mahakasika ny rano ny fampiasana ny angovo azo avaozina toy ny azo avy amin'ny herin'ny masoandro ihany koa amatsiana herinaratra. Nisy toy ny ve ireny tetikasa ireny ny hita aloha fa irano Antananarivo sy ny faritra hafa maizina poditra ny mazava ihany koa ny ankamaroany malagasy. Faritra maro ao atsimon'i Madagasikara no eran'ny tsy fanjari-tsakafo amin'izao fotoana izao. Efatra amin'izay no niaina izany ireo mponina any atsimo ireo. Tamin'ity taona ity dia tsy tsapan'ny fitondram-panjakana izany raha tsy efa nisy ireo namony ainy. Tovariana tamin'ny oeraoera sy ny fananganana fotodrafitrasa fotsiny ihany ny mpitondra fa tsy nahita ny tena zava-doza mahazo ireo namana tratran'ny kere any atsimo ireo. Tao anatin'izay dia nitobaka ny fanampiana rabola sy ny fanohanana ara-tsosialy avy amin'ireo mpiara-mombonantoka. Maro ireo fikambanana sy ireo malala-tanana tonga nitonana anjara-birikiny ho fanampiana ireo avatsika mosary any atsimo ireo. Ny fitondram-panjakana nefa no tokony loha laharana voalohany amin'ny fitadiavana vahaolana maharitra ho famongorana io kere any atsimo io. Hatramin'izao anefa toa vonjy-tavanandro fotsiny ihany no ataon'ny fitondram-panjakana. Ho mantsy ny zanaka atsimo iray hoe ka le camion citerne zay tondrana rano ane tsy mahatana ny finy olona ho maty. Ka le olona tsy maty noho ny tsy misotro rano fa maty noho ny tsy homan-kanina ny maraina ny atoandro ary ny hariva. Ny tsapa dia tsy mba nisy mihitsy ny fanampiana azon'ireo vahoaka any atsimo ireo nandritra ny vanim-potoana ny fihibohana. Raha toka ny dedadedaka ery ny fitondram-panjakana ny zara ireny sosialim-bahoaka ireny tetondriny vohitra sy ny manodidina. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe fangahy eto Antananarivo irery any Madagasikara. Manoloana izany rehetra izany anefa dia tsy nitaza-potsiny ny avy aty amin'ny antoko-mpanohitra izay tarihan'ny filoha maro karavalomanana fa nitondra ny anjara-birikiny ho fanampiana ireo avatsika any atsimo ireo. Akoatra ny hetsika ara-tsosialy nataon'ny antoko-tiako Madagasikara Tetsebe Oririka mantsy dia natoka ny filoha maro karavalomanana ho an'ireo kere any atsimo ihany koa ireo fanomezana maro be azony nandritra ny fankalazana ny tsingerin-taona nahaterahany. 268 km miala eto no andeha anaterana an'ireo fanomezana rehetrarehetra avy amin'ny filoha maro karavalomanana an'ireo. Araka ny teny nataony sy ny fampanantenana nataony dia hoe ny fanomezana rehetra tamin'ny fankalazana tsingerin-taona nahaterahany sy izay mety ho fandaniana rehetra ho ataony tamin'izay fankalazana ny tsingerin-taona nahaterahany izay dia ho atokany ho an'ny vahoaka malagasy kere sahirana any atsimo ka dia eo am-panantanterahana an'izany izay ankehitriny. Ny hita sy tsapa dia ireo mpiara-mombonantoka sy ireo fikambanana malala-tanana no tena nanao ny antso zavatra tamin'ny fanampiana ireo kere any atsimo ireo. Raha toka fampanantenana fotsiny ihany no nataon'ny fitondram-panjakana. Ho mantsy ny fanehoan-kevitry ny olon-tsotra iray hoe satria le zavatra nampanantenana tsy ampy tsy tanteraka ka ajanony ty fampanantenana tsy ampy ty ajanony ty fampanantenana tsy misy pokaty ty satria ohatrany araky ny teny hoe alao mifanena nombo masika zay mifanena amin'ny mampanantena zavatra tsy misy amin'ny mpandainga zany tiako tenena amin'izay zavatra zay. Raha ny mikasika lekôly izay anaty rova kosa indray no asindresaka
dia nanao be marenina trano ny fitondrana malona ny fanakanana sy ny torohevitra avy amin'ireo mpitana fomba marobe teto Madagasikara. Fotodrafitrasa izay tsy nifampiarana fa avy hatrany dia natsangana sokosoko tao. Efa nitsangana mantsy ny rindrina be mijoalajoala voataitra avokoa ny rehetra. Nitsangana avokoa ireo sokajin'olona maro samihafa toy ny mpitana fomba, ny mpahay-tantara, ny taranak'andriana sy ny maro hafa. Vao hitsakitsaka tanteraka mantsy ny asy ny vakoka malagasy, ny soatoavina ary ny fiandrianam-pirenena. Na ireo olom-pirenena tsotra aza dia mahatsapa fa tsy lahara-pahamehana ny fananganana io fotodrafitrasa io satria dia tao anatin'ny amenana ara-pahasalamana no nanaovana azy. Le hoe ahoana le hoe ambarina tao ahoana le anamboaran'ny fanjakana azy moa raha ho anahy le gasy indrindra le vahoaka ety ambany tanàna amin'le toe-piainana dia tsy mety amiko hoe tsy izay ny lahara-pahamehana zao raha fieritreretako an'le izy. Tsisy ohatry ny fiainam-bahoaka ihany zany tena marina tsy le vahoaka zao hoe raha malala zao dia efa rotoroto lava angorony ny entana ohatry zao kanefa le polisy koa dia ohatry ny efa mandrondroka entana kely. Dia raha tena amiko dia tena manakasina izy. Malagasy ary tsisy ohatry ny sosialim-bahoaka ny tokony ho hatsaraina. Tsy vita nefa manososy ny soatoavina sy ny asan'ny vakoka malagasy ihany fa teo ihany koa ny tsy fanaran-dalàna maro samihafa nananganana ikolizea anaty rova io. Ny 12 Jona 2024 lasa teo mantsy no tonga nametraka taratasy fitoriana teny amin'ny fitsarana tampony sy ireo fikambanana misy 12 ho fanoherana ny fananganana ikolizea io. Lalàna dia milaza fa tsy azo atao ny manimba ny vakoka satria ireo no misy mitantara reo no iaingana fa atsika mahafantatra ny mamalagasy atsika tsy azo atao dia tsy azo atao dia tsy azo atao ny olona ary anaty ranomasina ny fongariny le tsika eo amin'ny lafiny fantikan-dalàna dia mitsindrina nasorona misymbaina le izy. Raha ohatra manangana ianao dia lalàna milaza fa tokony apetraka ho hita mazava tsara ny permis de construire ary mandritra ny fotoana anaovana an'ilay fananganana dia tokony apetraka tsara ny permis de construire. Na dia toeratoeran'izay dia nahita fa tsy misy ny permis de construire dia be dia be ny tsy fanarahan-dalàna izay natao azahoana azy raha atao hoe misy le izy. Enim-bolana taty aoriana tsy nahita ambokany ny valin'ny fitoriana napetraka izy ireo. Niziriziry tamin'ny heviny hatrany ny fitondram-panjakana ary tsy niaino ny feon'ny vahoaka malagasy. Raha fitinina izay rehetra izay dia fanjakana tsy refesy mandidy no misy eto amintsika. Fanjakana tsy mahay mijery ny tena lahara-pahamehan'ny vahoaka. Mirona makany amin'ny fananganana fotodrafitrasa izay azo lazaina fa tsy misy fiantraikany loatra amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy izay latsaka kanterena ankehitriny. Raha fehezina dia simba sy potika tamin'ny lafiny maro ny firenena. Niaritra mafy ny vahoaka soa anefa fa mbola ao ny finoany hiatrehany no avy.